L'impact. L'impact. Amin'ny fofen'ny fifaliana indray no iaonako ampitsikitsikinina amintsika menakavy androany pasteur Hertina Randry Armalala manana vahintsika eto rahalahy anankiray mahafinaritra hitondra fijoroana vavolombelona ho amintsika ny anaranao lahy Marcelo ny anarako Marcelo firy roa amby telopolo taona inona ny zavatra nataony tompo taminao rahalahy Marcelo ny zavatra nataony tompo taminah dia fanafana fanasitranana satria anay dia tanatina fahatrana lalina tokoa dia nanomboka ny vavaka tato amin'izay satria ny ray aman-dreninay moa nanompo sampy aby satria ny ray aman-dreninay avy ato Atsirabe dia ny ray ny dadanay avy any Fort Dauphin misy Andriamenabilany misy dia anatiny manompo sampy misy ary ny fianakavian'ny dadanay izy amin'izao dia mbo misy le taliny mbo navelany Andriamenabilany élément Andriamenabilany misy ny sasany tao ny zandriny dadanay dia anatin'le manompo sampy dadanay koa tanatiny zavatra io dia nikorotana amin'izay maty dadanay tamin'ny 2014 dia nahaino an'le fiangonana amin'izay satria nisy faravavina izay nomboka ny vavaka tato dia rehefa nivavaka tato dia nitarika anay nivavaka tao koa dia niara nivavaka tao aby anay rehefa avy eo dia raha vao tanatiny tao moa nisy tamiandro pasteur Joël tany Fianaratsoa hoe misy le fiantsoana le izay mihina paraky le mifokasigara dia nanatina tao dia nasiana harina tery aloha ry dia nandeha nanatina zay satria anay mbo anatin'le sy fahalalana manao dia makany am-piangonana miaraka amin'ny paraky any dia tonga tao amin'izay raha vao dia narotsaka tao anatin'ny harina tao amin'ny paraky dia navany pasteur Joël dia andron'iny dia afaka paraky dia hatramin'izao sy niverina tsony efatra amby 20 taona nanana paraky nomboka mbola kely 20 taona dia efa nina paraky dia nolotra hoe nisy aretina nisy aretina tratry ny aretina tazovony koa teo miaraka amin'ny aretim-bavony koa aretim-bavony fangaro tazovony dia hoana fisehoan'izay aretina zay ny fisehoan'io aretina io masonao soto dia vonivony be aby dia le aretim-bavony efa misy raha misy rehefa atao délivrance tao dia fa raha mivoaka avy any dia pasteur René manao délivrance natao dia isaka atao délivrance dia raha ihany mivoaka tao indimina atao délivrance ao dia anao moa le anao mahita le olona sitrana dia misoro vavolombelany amin'ny olona any anao Jesosy manafaka manasirina dia salan'ny hoe anao koa tsapan'Andriamanitra zany meny aretina koa anao hoe ty olona ty raha ohatra izy misoro vavolombelona raha mena aretina ve mety hahatazana n'izay zavatra zay hoe mety hitoky amin'ny Jesosy tokoa ka anao rehefa marary be da beny dia volo manadalana hoe minana an'izao fa anao moa rehefa mitoky amin'ny Jesosy anao hoe ia dia tsy maintsy sitrana an'i Jesosy satria ia misoro vavolombelona amin'ny olona hoe Jesosy manasitrana nefa ia sy sitrana rehefa marary tona ty hoe ainanao tao anatin'le aretina io aretina io efa ela nomboka hatramin'ny 2014 koa io aretina io ile aretim-bavony sy tazovony tazovony moa le mavomavo reny mavomavo reny maso dia ianao fa tsisy fotoana nandeha tamin'ny dokotera nitsabony zao sy niasy nandeha tamin'ny dokotera misy fa niaretanao teo fotsiny niaretako tao hoe vavahana hoe vavaka satria ianao mijoro vavolombelona amin'ny olo hoe Jesosy manasitrana nefa ianao sy sitrana inona no mety natonga an'izay aretin'izay io aretina io zany le resaka le retim-bavony ro resaka fampisaviana tany aminay tany atsimo tany io zavatra ahoana ny lazany hoe fampisaviana manavoko anazy hoe fampisaviana amin'ny resaka hanina io zavatra io satria io isaky délivrena dia mandoha ihany satria ianao zany le fianakaviana koa moa ianao lo lehibe taty amin'ny farany Betsileo aty dia ianao rehefa tonga any atsimo dia ataony hoe hiady tany ianao zany bon dia nampisaviana amin'izay ianao rehefa avy eo hoe hiadiny tany sao dia hoe hiady ny lova satria ny anjara lovan'ny dadanay mbo beta be mihitsy zany dia ataony hiady an'io aloha zany dia fa raha nasiny an'olo resaka fanafody amin'izay rehefa avy eo dia herinanao ve hoe fivavahana ny tena nasitrana anao fivavahana mihitsy nasitrana satria délivrance pasteur René manao délivrance na tato misy ary vao vetivety zay onao rahalahy fahantrarana manahoana ny tetainanao teo tena atao anatina fahantrana lalina dia ahoana izay fisehoan'izay fahantrana lalina zay teo amin'ny fiainana io fahantrana lala io raha ny fiainanay zany nanomboka hatramin'ny mbola kely ianao tsy mahita zany hoe fiadanana zany olo zany manompo anao manome sakafo anao anao eritrereto tsara hoe maha olombelona anao hoe vilano indraminao olo vilany handrahoana vary
raha maha olombelona marary ihany mieritrretran'izay hoe vilany andrahoana vary no hindramina amin'ny olo mpindramy vilany andrahoana vary ary anao na ny sakafo hohaninao de fa mitsindroka tena mitsindroka mitsindroka tony 4 mille reny nao mitsindroka le traka le varotana tsena reny de inny anana varotole tsipolina tsipolina sisa tavela reny alaina andrahoana hohanina amin'io amatoananao voananomboka mbola kely misy jusqu'à tamin'ny 2014 tao sy mahita fiadana io zavatra io ovina avy any amin'ny fanimpoasamby avy any amin'ny ray aman-dreny misy io zavatra de voananomboka nivavaka tato anao vao manahitana zany hoe fiadana sy fitsaharana de ohatrany natsapanao an'le hoe afaka tamin'ny fahantrana natsapahako an'izay hoe afaka tamin'ny fahatrana ianao ny tena marina tamin'ny taloha sy mnatorombo zany koudoropon zany télé zany sy mba nanana tsara mpanao hoe manomboka misokatra misokatra misy ny lalina zany nomboka tahin'Andriamanitra tahin'Andriamanitra natao sena navidiram-bolanao aza mba afaka manao mampafolo-karena anao mba efa afaka manampy anao rehefa ataosika ohatra hoe misy am'zany hoe misy vidina tany de mba afaka manao anao zany misy ny sacrifice de manao anao zay nao voanao fa tena niainga tamin'izany ohatrany hoe mitsindroka zordir zany tsindroka misy ray aman-dreny manasa lamba ny olona le ino mpanasa lamba ny asandray aman-dreny mpanasa lamba zay no namelomana anareo zay no namelomana anay ny rainay paka kitay reny nao midy de ino midy zay vao zao amin'ny 12 ala nao mihina kajapika reo aveo nomboka tamin'ny mbola kely anao zany manotaona tao fahatrana tamy hatramin'ny namandra-pahatonga anareo ena nompo ny tompo nomboka hatramin'ny 2014 ary resaka paraky zany ko nanao resaka paraky nomboka 20 taona hinana an'io ko ia firy taona anao zany 13 amapolo taona koa anao efa hatramin'ny 20 taona zany nanako paraky jusqu'à tamin'ny 2014 nidirako tady koa de natao délivrance amina paraky am'izay reo satria pasteur Joël miteny hoe zay te ho afaka ozy de manatona ty ianao makany am-piangonana ny posinao mbo misy paraky ihany de fa rano natao tanatany tao ny paraky de nifavany am'izay reo aveo afaka paraky hatramin'ny 2014 jusqu'à am'izao afaka ny aretim-ba vony sy angorongosy afaka ny fantrana afaka ny paraky afaka ny paraky zava-dehibe zany ry havana ny tena ny Andriamanitra ivavahantsika de passe partout ny afatra farany rahalahy hina ny afatra apitainao ndray tompojeretra ny afatra apitaiko ampijery nga mba mizao andro iainasika zao zao sy vaninandro ny fanaratsina sonina hoe ifanenjika amin'ny fiangonana anao fa rehefa misy ny problème tokony manampy anao rehefa misy ny olana fa ny fiangonana manko samy Andriamanitra aby samy Jesosy ny ivavasy fa misy ny fiangonana salana jiro izy io misy ny 100 waty misy ny 200 waty misy ny 1000 waty misy ny 50 000 waty salan'izay io fiangonana io de arakaraky n'izay ny tara-pazavana ato ny fiangonana ka zao vaninandro iainasika zao sy fotoana ny fanenjena sony secte na zoko na zariny fa rehefa misy ny problème de manatona anao afana raha te ho afaka fa Jesosy ko manavaka fa raha nahazo anay zay raha atao avoaka sedegna mamety betsabetsaka zay raha tantaraina monko amin'ny voalohany avy ka zay nahafatra omeko asika mpijery rehefa misy ny olona manatona fa ny fiangonana ato misokatra isanandro tsy mijanona mihitsy maraina atoandro kariva ka rehefa misy ny problème de afaka manatana fa zao sy vaninandro mifanaratsina sona ny fanenjena zava-dehibe raha lazay isaorantsika n'Andriamanitra fitombaviny zany tsy ohatra anao mpijery naharitra tamin'ny farany manany rama ihany manatona ny tompo io moa araky ny teniko eto foana tsy resaka fiangonana ty resaky ty fa resaka herin'Andriamanitra miasa herin'Andriamanitra fa ianao afaka manatona anaiza zay tianao ale fiangonana zay tianao ale fa zao fotsiny rehefa tianao amiclény io araky ny tenin'ny rahalahy ty hoe ohatra ny jiro dia misy jiro zavatra kely eo amin'ny 1 mètre eo ihany ny hitany misy jiro hatrany amin'ny 10 mètre ny hitany ny tomobile ny code fara reny na le fara hatrany amin'ny 200 mètre ary misy tena hatrany amina tsaiko amina kilomètre rehefa tarafiny ny herin'Andriamanitra de taky zany miakina amin'ny herin'Andriamanitra ao anatinao io rehefa terina diso mazava be ny herin'Andriamanitra ao anatinao de sitrana daholo ny aretrany afaka rehefa mitsolopolopy de araky le izy mitsolopolopy zay de araky zay koa ny zavatra vitany matoky afavorainao zay fitombavolombelo zay ho amin'ny manaraka indray velo matoky l'impact